Miarabana ny toetra manaraka ny meteotsika toy ny mahazatra ny sary azo amin'ny azana volana araka ny hitantsika amin'ny sary zao efa manomboka milatsaka ny orana amin'ny morotsiraka atsimo andrefa ny Madagasikara. Iny zany amin'ny ankapobeny dia mbola mitoetra eo zay atao anatin'ny 4 ora ho avy ka vokatr'izay dia mbola manakery hatrany araka izany ny fampitandremana noho ny habetsahana rotsakorana hatrany amin'ny alakamisy ihany zay ho ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra androy ary ny faritra anosy miloko mavo moa zany izay fampitandremana izay amin'ny ankapobeny amin'ny tapany atsimo Madagasikara iny. Fa rehefa manomboka any amin'ny faraparany herinandro kosa dia miverina maina tsikelikely ny andro raha amin'ny tapany atsimo nosy izay hatrany. Ny any amin'ny tendrony avaratra andrefa ny Madagasikara ihany koa raha tamin'ny tian'ity manokana dia somary mitohy hatrany ny orana nanomboka ny alina ka hatramin'ny androany tontolo izao zany vokany dia mbola misy ihany koa ny faritra somary mahazo rotsakorana betsabetsaka amin'iny tapany avaratra andrefa ny Madagasikara iny. Ny ambiny kosa dia oram-baratra tsotra mitohy hatrany atao anatin'izay 3 andro ho avy izay ny maripana antsika no somary atsapana vidinana ny maripana ambony indrindra zay ho any amin'ny tapany atsimo Madagasikara sy ny afovoantany iny any amin'ny faraparany herinandro any satria dia mahazo vahana indray aloha ny tsioka atsimo aorian'ny fandalovan'io raona hitantsika amin'ny sary ao atsimo andrefa ny Madagasikara io zany. Raha ny any an-dranomasina kosa indray indrindra moa zany resaka fiforoana rivodoza dia tsy misy aloha zany raha ny 3 andro ho avy izay fiforoana an'izay raha ny manodididina ny Madagasikara no resana ary mipetrahantsika toy izao ho ny rapitso vao maraina dia somary mbola ahitana an'izay sisany orana tandrifindahona raikotroko izay hatrany ny faritry Boena sy ny faritry Sofia ary ny faritry Melaky torak'izay koa ny aty amin'ny tapany atsimo atsinanany nosy sy ny morotsiraka atsinanany Madagasikara ray manontolo iny miaina an'izay tandrifindahona raikotroko izay vao maraina. Miaina an'izay ihany koa ny any amin'ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra anosy ho an'ny afovoantany kosa dia mandraona tokony andro na mandraona amin'ny ankapobeny ary mety mbola misy ny tandrifindahona vao maraina be ana faritra sasany ihany koa ho an'ny afovoantany. Ny pitso tolakandro saika manerana nosy dia misy hatrany ny tandrifindahona raikotroka na oram-baratra moa zany ny any amin'ny tapany atsimo kosa somary betsaka hatrany izay rotsakoran'izay ho an'ny androny rapitso izay hatrany. Raha ny maripana ho vinavina dia eo amin'ny 5-20 degré celsius eo ho an'ny afovoantany raha ny maripana ambony indrindra zay ary ny any amin'ny tapany atsimo ny nosy kosa dia manodididina ny 9 ka hatramin'ny 20 degré celsius mijanona ho mafana hatrany moa ny andro zany any amin'ny tapany avaratra andrefa Madagasikara eo amin'ny 13 degré celsius eo ny maripana vao vinavina any amin'iny faritry Sofia iny. Ny alakamisy kosa mitohy hatrany ny orana indrindra ny tapakandro ariva saika manerana ny nosy akoatry ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra androy zay efa manomboka miverina ny maina tsikelikely ny andro amin'izay androny alakamisy izay. Ny maripana vao vinavina dia eo amin'ny 4 raha ho an'ny afovoantany ny any tapany atsimo kosa dia 5 ka hatramin'ny 17 degré celsius ny any amin'ny tapany avaratra moa zany mafana ny andro eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 4 degré celsius ny maripana vinavina amin'izay androny lakamisy izay hatrany. Ny toetrandrontsika kosa ny androny zoma efa somary mitsitokotoko indray ny orana raha ho an'ny afovoantany fa mbola raikotroka hatrany zay maina ny andro ny any amin'ny tapany atsimo ny nosy iray manontolo iny. Ny any amin'ny tapany avaratra indray zany zao no tena miaina an'izay oram-baratra izay misy kotroka hatrany moa zany mazava hoazy ny rotsakorana eto ary ny maripana ho vinavina amin'izay androny zoma izay dia eo amin'ny 5 hatrany aloha zany ho ny afovoantany zany hoe tsy dia mbola misy fiovana firy antenaina aloha zany ny any amin'ny tapany atsimo ny nosy ihany koa dia mbola saika manodididina ny 15 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny any amin'ny tapany avaratry ny Madagasikara. 30 ka hatramin'ny 130 ny any Maivatanana no mety hatratra hatrany amin'ny 13 degré celsius ny maripana vinavina amin'izay zoma izay. Maranantsika azy ny tany falotondrivotra nisy teto Antananarivo tamin'ity fiandohany herinandro ity atony amin'ny ankapobeny izay tany falotondrivotra izay raha teto Antananarivo renivohitra manodidina ny fetra ny OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray ary raha ny mandrafitry ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro ho avy no jerena dia vinavinaina ijano atony amin'ny ankapobeny izay tany falotondrivotra izay eto Antananarivo. Izay ny meteotsika tamin'ny ity an'io ity raha pizinay fotoana manaraka be.